Sabotsy 12 oktobra 2020 manatitra ny arabatomboky lasy tongovavy tonga soa indray ianao tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasanao ampanajana tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny raharaham-pirenena avy hatrany nanetriketrika ny fankalazana ny fahavitan'ny dingana voalohany amin'ny tolona sy ny fanamarinany nahazoan'ny malagasy filoham-panjakana ny kolonely Randrianirina Mikaela teny amin'ny kianjany 13 Mey androany. Ankoatrany olom-pirenena marobe ny mpitarika ny tolona tsy manaiky lembenana, misy ireo mpanolotsaina tanàna 3 mianada ny tanora mivondrona anatin'ny fikambanana samihafa tonga teny antoerana ihany koa ireo solombavambahoaka nitondra fanazavana sy nanome afatra ho an'ny vahoaka malagasy. Miaro tanjona Mathieu Princy mbola avatsara. Tsy teny Kianja ihany fa nisy ny tolona natao tao amin'ny Antenimera ho ireo solombavambahoaka mpanohitra ka nafana tonga tamin'izao dingana izao tamina fany solombavambahoaka nanao ny émotion d'empêchement. Niseho tamin'ny endrika maro ny tolona ka tonga hatramin'ny fametrahana ny filoham-panjakana Mikaela Randrianirina. Zavatra anankiroa izay mitanga tao anatin'ny andro iray motion d'empêchement tao anivon'ny Antenimera-Pirenena. Nisy ny fidinan'ny kapisaty niaraka tamintsika ary namakina ny titre ity. Ny fahatelo nisy ihany koa ny déclaration nataony zareo colonel Mikaela Randrianirina niaraka tamin'ny efatra amin'ny rahalahy teto amin'ity kianja ity. Nisy fanambarana nataony teto, ienitsika daholo ny fanambarana nataony tamin'ny fotoana iny. Ka zao nefa tamin'iny izy niteny ravana daholo zao, ravana zao, atona zao sisisy. Iny zavatra kabary nataony iny déclaration iny dia déclaration politique tsy maintsy natao mba hampahomby ny tolona ataontsika. Fahaefatra, nisy ihany koa ny requête izay nataony vice-président, 7e vice-président ny Antenimera-Pirenena sy Tendran-Dresony Niaiko tao amin'ny fisarana avy manala-pandrenana dia tamin'ny andro iny koa no nivaly ilay fitoriana izay nataony. Ina ilay fitoriana nataony dia ny filazana hoe tsy eo intsony tsy mahavita ny asa intsony le rangatary dia noho izany tsy manana jo intsony izy mahafiloham-pirenena azy fa mila soloina, mila constatena noho ny vacance de poste. Izany hoe ny HCC milaza fa tsy eo amin'ny toerantsony le filoham-pirenena dia tsy mahavita ny asa intsony koa ny Sénat satria tsisy filoha Sénat intsony dia ny gouvernement takoa jerena fa tsy navita ny asa intsony tsy afaka miasa. Noho izany tendrena aromena ny colonel Randrianirina Mikaela ny toeran'ny chef de l'État eto Madagasikara. Zavatra ny fangaro efatra zany no seho tamin'iny andro iny. Io amin'izay le mahatonga antsika hoe inona le arahana. Teny zavatra hitantsika dia zao. Rehefa jerena ny didin'ny HCC dia milaza hoe lasa namena ny colonel Randrianirina Mikaela Randrianirina ny toerana chef de l'État. Izy no lasa mipetraka ao amin'ny toerana filoham-pirenena. Izy no manapaka sy mandidy amin'ny firenena nanomboka tamin'ny 14 oktobra iny. Dia nilaza ihany koa ny didin'ny HCC hoe mbola mijoro daholo aloha ny androm-panjakana voalaza na lalam-pandrenana ny organe institutionnel sy constitutionnel dikan'izany mipetraka daholo ny Assemblée nationale, ny Sénat, ny HCC sy sisa rehetrarehetra. Mametraka mazava amin'ny toerana mahafiloha-panjakana ny kolonely Randrianirina Mikaela ny didina avoaka ny HCC. Io didy no enti miady eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary manamafy fa tsy nisy fanonganam-panjakana teto hoy ny fanamafisana. Tsy maintsy nanaiky an'ilay didin'ny HCC satria nilaza ny filoham-panjakana fa manaja ny ara-dalàna sy ny didim-pitsarana. Io anatin'ny didim-pitsarana io dia io no entina miady eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena hoe tsisy coup d'état teto Madagasikara fa constatation nataon'ny HCC hoe tsy mahavita ny asa intsony. Tsy nisy coup d'état teto Madagasikara satria tsy nisy fanafiana amin'ny tany tambasy amatafotro tany amin'ny lapam-panjakana tany. Tsy nanao an'izany izy. Ilay olona tsy navita ny asa amin'ny fahalasana an-dozotra ny ivelany navelona ny babagona teo fotsiny palais présidentiel anankiroa. Midika zavatra maro ihany koa ny fanatian'ireo masoa vahiny maro nandritra ny lanonam-pianiana ny filoham-panjakana omaly teny Ambohida hoy ny fanamafisana. Ho an'izay nahita rehetra tonga
teny daholo ny représentant diplomatique ny ambassadeur isan-karazany eny fanara izay teny hoe miato rainareo tamin'ny ambassadeur ny Union européenne, tao ny ambassadeur frantsay, tao ny ambassadeur américaine, tao ny ambassadeur en Russie, tao ny Japon, tao daholo izy rehetrarehetra samy mandray mitikany isika ny fiforomo tao dia mitika zavatra ngeza be fa raha ohatra ka tsy lekeny isika tsy tonga nanatrika an'iny izy. Dingana goavana ny fandresena ho an'ny malagasy ny fitakina ny fialan'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina tsy mijanona treo anefa fa mila miala amin'ny toerana ihany koa ireo forongony rehetra amin'ny fomba manara-dalàna. Misy forongony be dia be nefa tsy maintsy mbola ho alàna eo. Tsy ankerisetra fa ataontsika manara-dalàna amin'izay. Zay. Ny antony dia zao. Isika tsy mitovy amin'ny zareo ary tsy mitovy tamin'ny sivy sy roa arivo ny zavatra ataontsika. Miaingany fotony ny fanovana raha ny fanazavana nentin'ny solombavambahoaka. Iroso amin'ny fanolorana lalàna ireo solombavambahoaka mba ho fidiana amin'izay ireo sefo-pokotany hoy ny fanamafisana izy ireo. Izay sefo-pokotany rehetra ka forongony Rajoelina miala ny sefo-pokotany forongony Rajoelina rehetra. Izahay solombavambahoaka eo am-piantasana androany dia miala sy fokotany Rajoelina rehetra mazaraza manara Madagasikara. Fa mahoara-dalàna amin'ity oktobra ity dia hisy fivoriana eny amin'ny antenimena solombavambahoaka efa misy lalànany izay matroky anareo zoko malala imaitra iansany namona vonazy ka hiarak'izay solombavambahoaka ireo amin'ity oktobra ity ampidirinay ho fidina sy apotitany Anaraka ny tolona ny hitondrana ny endriky ny antenimieram-pirenena manomboka izao raha mbola miziriziry ireo solombavambahoaka irmar dia tsy olana fa raha vao ihany koa ny antenimieram-pirenena hoy Fidèle Razarapira. Io antenimieram-pirenena io ilay président Mikaël Simpermas aminazy gouvernement mba hampandalovana ny lalàna antsika zao fa volana oktobra ho avy ny lalàna amin'ny fety-bolam-panjakana. Dia ina atao zareo zay anarika ty mba menaseny hoe rehefa tsy ekenareo izy izy zavatra angatany aminareo dia ravana nareo amin'ny herinandro fanambolana azy ty. Lenahy dia tsotra na Alexandre Irmal ry indépendant manaraka ny Friantoul ny Esprit-Antoul teto amin'ny 13 mai hitondrasina ny antenimieram-pirenena io na ravana fatena na bahoaka tsy tena. Tsy mitomany an'io tsy ravana. Zahay tsy matahotra an'io ravana fa elaisany nangalabaka. Elaisany ary mitondra zay lany. Maika dia zay mitondra dia zay lasa fansolany azafady. Mila tsatra manomboka izao ihany koa ireo fomba fanao mametra sy fomba fiasa hita fa tsy naomby teo anivon'ny antenimieram-pirenena ka niteraka ankizy ho an'ny vahoaka malagasy. Mila mipetraka mazava ny fitantanana mitovy isaky ny faritra manomboka izao isy ny fampandrosoana. Zay zavatra tapaka amin'ny antenimieram-pirenena na tsy mety ireo manangatanana foana. Ohatra amin'izany ny vola rehetrarehetra amin'ny faritra angonina ho amin'ny fanjakana foibe manangatanana koa ireo mety zany izy ireo. Nefa takily lalam-panorenana décentralisation ka zay no mahatonga hoe ny fitahina baka amin'ny faritra zany ny vahoaka misy anay ihany ary ny fitahina koa vahoaka malagasy enatra zay no mila hovaitsika amin'ity firenena ty eto. Zay no mahatonga atsika miteny hoe tsy Andry Rajoelina foana no foanatsika fa raha forongondreo koa foanatsika miaraka aminy koa fa tokony apetraka amin'izay ny fitantanana mitovy. Zay ny état fédéral. Raha tsy mety ataovinareo province autonome. Zay no ilainay satria ny malagasy efa miporitaka manirana amin'ny nofo ary tsy misy ady an-trano ato ary tsy misy fanavakavahana ato raha ohatra ka tanteraka izay fametrahantsika zay état fédéral zay na autonomie de province. Lesina ho an'ny malagasy ary anatra ho an'ny sisany fitondrana anisy teo aloha hoy ny fanazavany tsy anaiky ho verebreby amin'ny fampanantenana pokaty lava intsony.
fa tokony ho leso horesika vaovao malagasy manomboka zao io rehefa avy ny fifidianana na fifidianana ino io na fifidianana ino mba atao ampandihina tsara andeha hifidiona fa tsy veriveriny vola kely tsy veriveriny feny tosika fa meno dia andeha hifidy atsikany olo zay tonga atsika mila miova manaraka ny rafitra izay takiny maro amin'izao fotoana izay ihany koa ny toetsain'ny malagasy miaraka amin'ny fametrahana tompona andraikitra sy praiministra mandala ny fahitsiana sy ny famendrehana ministra endry matotra mahefa sy tsy tia kolikoly sy tsy namany oraso tsy zay tanjotsika mifanovana tompoko tsy resaka rafitra ihany fa mitoetsaintsika koa mila miova miaraka amin'le rafitra vonina betsika rehetrarehetra anatin'izay ny verimberina matetika tetiny hoe tsy mbola vita ny ady dingana miandry ny malagasy zao ny fanovana miainginy fotony ialana amin'ny rafitra izay tsy nitera-bokatsoa teto amin'ny firenena fanahinina ahely ny resaka fatapana famatsim-bola avy any ivelany hoy ireo olom-pirenena sendra ny fandraisam-peo ny NBS tokony tsy akivy atsika izany satria tsy vao izao fa efa ela no nikatsaka famizarany tolona ny ankilany andao irosoana hatrany ny fanovana rafitra izay efa namijaly ny malagasy hatramin'izay hoy izy ireo teo amin'ny fandraisam-peo ny Germaine Menjanary sary selirantsary ny Tahiriny raha miray feno ny rehetra dia mora ny anangana ho avy mamiratra ho an'ny vahoaka malagasy ilay firaisankina efa naseho tamin'ny tolona no mila asehony rehetra amin'ny ananganana Madagasikara vaovao mafy ny zavatra miandry ny filoam-panjakana sy ireo mpiara-miasa aminy amin'izao manoloana ny fitantanana gaboraraka teo aloha ary izandry no mila iraisan'ny rehetra ina mba hitondrana vahaolana maharitra amin'ny tolona izay natomboka sy notakiana teny Ankianja tokony tsy anaiky fandemetsaina ataon'ny sasany ny malagasy tena tia tanindrazana fa hijoro hatrany hikatsaka izay masoa ny Madagasikara tsy vaory zao raha teo no nahazo izany sazy iraisam-pirenena izany Madagasikara ny olana mipetraka dia ny kitapom-bola mpanjakana izay ahina ho jifa tanteraka nataon'ireo mpitondra teo aloha hoy ny olom-pirenena sendranay aza matahotra ny fampiororona sy ny karazakarazany fampiororona rehetrarehetra zany satria betsaka amin'izao le resaka hoe makatsy mikaro biby efa tapaka ny lohany iny zay ny azo tenenina efa lasa lohany rambony sisy ireo pelipelika ireo za zany tena sira certain fa rambony pelipelika tsy mahavita nininina fa aokatsika zany lamina hotony iandry zay fandaharan'ny président vaovao ny fampatahorana na amin'ny firenena avy any ivelany isika malagasy atsika Madagasikara koa tsy misy na kely raimonja ary no ananatsika ananan'ireo avy any ivelany ny baiko atsika manana ny arenitsika manana ny atao rehetrarehetra tsika na nabakabaka na ambany tany vitatsika amin'ny firenetsika na tsy amatsy vola ary izy na misy aransazy mandeha foana ny firenena malagasy ny fiainantsika miafika tsika fa miafika fotsiny makasitraka makatela tokana ny tanjona dia i Madagasikara afaka vahoaka malagasy miadana sambatra ary mivelona amin'ny arena ananany fa tsy olombitsy mbola tsy tratra ny tanjona fa voadingana ny vita ary izany no mila anamafisana ny firaisankina ho hiatrany izy ireo mijany eo amin'izay vaovao izay ihany tokony tsy atahorany vahoaka malagasy ary tokony tsy ho sakana amin'ny fikasana iroso amin'ny fanovana ny mety ho fatapahany famatsim-vola vahiny ireo verseza no tena manely izany mba hanakivinany malagasy ho nisy olom-bava-bahoaka teo aloha Masy Golamali mila seho fa mitaky fiovana ary leo rajoelina ny malagasy hoy ny fanazavana Germaine Menjanary Tahiriny Anatrano banga ny toeran'ny filoham-pirenena tsy manana filohany anteny merandoolona tsy afaka isana ny andraikitra mafiloham-pirenena ny governemanta ka tsy maintsy misy ny fandaminana araka ny lalàna mazava ny fanazavana avy amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana fa tsoina goavana arak'izany ny filazana fa fanonganam-panjakana no nisy teto hoy nisy olom-bava-bahoaka teo aloha Masy Golamali nisy koa ny fampiatoana ny filoham-pirenena tamin'ny asany izay nataon'ireo solom-bava-bahoaka teo lamzato teny amin'ny anteny meram-pirenena ka ireo député avy amin'ny vondrona IRD no nanampitosoka ny fanoerana ampiato any rajoelina amin'ny asany midika izany fanrehetra no leo ny fomba fitondran'ny firenena tsy azo inona ny mety ho fiemorana ho an'ny mpamatsy vola noho izany satria araka ny lalam-pandrenana dia dingana naraina amin'ny fanesorana ny filoha teo aloha tsy tongatonga ho azy teny amin'ny lampanambohidahy ireo masoivo vahiny hoy ny fanamafisana tsy mino an'izany satria izy efa hitantsika tsara fa ny ambasadora rehetra teto efa tonga tato
dia za mino fa mety mipakany amin'izareo koa ilay message napitan'ny filoham-panjakana hoe miandry anareo zahay hiara entana atsika hiara iasa atsika hitantana ny Madagasikara amin'ny madio mangarahara ary hanova famindra hanova ny zavatra nahazatra antsika hatramin'izay ary ny amafesiny teo koa hoe 5 taona nazahoana fahaleovan-tena fa mbola tsy mahaleo tena foana atsika zay ny zava-dehibe misaotra ny zareo amin'ny tafika malagasy izay tonga amin'ny fotoana tena nilany vahoaka azy ary nijoro amin'ny atao hoe tandroka arony vozona mba tsy ho nampisy raha mandrika teto amin'ny firenentsika. Tsy tokony isintsondry ny fitsokotokoana ho an'ny vahoaka malagasy manomboka eto, mila mirahina ny rehetra anangana ho avy miratra satria efa naseho fa ny vahoaka no tompony fahefana. Rehefa maneho isika malagasy fa isika no taky ny fanovana dia anampy atsika ireo mpamatsy vola ireo hoy ny faneho-kevitra. Avelao itabataba ireo verotomboso tamin'ny sezany izay tsy mahalala vahoaka nandritra ny taona maro, fa mila manoana ny filoham-panjakana ny rehetra satria fanovana no takiana hoy ny fanamafisana. Tsy tokony ho ady hevitra ny amin'ny ady seza no atao fa ny fomba hanampiana ny filoham-panjakana amin'ny firosoana amin'ny fanovana ireo rafitra izay notakiana teny an-kianja hoy ireo influenceur. Tsy mora izany ary tsy misy dikan'ny tolona natao raha toa tsy tanteraka ny asa sy ny tanjona napetraka hoy ny fanamafisana. Fanadihadiana eo amin'ny sary ny Taiziny. Ny fanatanterana ny fitakiam-bahoaka no ilaina ary ny arahana nanao teto izany hoy ireo influenceur. Zava-dehibe hoy izy ireo ny favona ny mpitondra vaovao anova ny pejy ho an'ny fiainam-bahoaka ka anao lahara-pahamehana ireo tena andry iakinan'ny fiainam-bahoaka kanefa niny fitondrana teo aloha tsy norarahina. Tokony tsy ho seza no iadiny ireo mpitolona amin'izao fa ny fomba irosoana amin'ny endrim-panavaozana izay notakiana teny an-kianja andy no iadina hevitra ho hiatrany ny fanazavana. Zay mpitolona ihany fa tsy hoe fantatra akory zay dia hoe olo-pantatra dia hoe dia aka plasy tsy programanay ary tsy tao anatin'ny programanay ilay izy fa zavatra takian'ny vahoaka malagasy no takianay miaraka dia ny fitsinjovana ny sosialy sy ny mibazany rehetrarehetra zany ny fahasalamana ireo zay rehetrarehetra ohatrany hoe nambanimbany ohatrany hoe nitsinotsiniavina zany sy natao lahara-pahamehana nefa ny tena mahasoa ny vahoaka zay zany no takianay zay tsy mitady toerana misy tokoa. Ampany amin'ny tolona ihany no vita atreto dia ny fialan'ny mpitondra izay nampitondra faisana sy nampangirifiry ny vahoaka malagasy. Tokony tsy ho adinoina fa fanovana rafitra no isan'ny fitakiana goavana izay tsy ho mora ny irosona aminy hoy ny fanamafisana. Fa zay tsy mijoro mihitsy satria zay influenceur dia zay mitaky zao zavatra zao fa ny fitakian'ny vahoaka malagasy ray manontolo no takianay ny tolona dingana ny vita fa mbola tsy vita le tolona. Zany hoe le anovan'le zavatra tena tsy nety sy tsy rariny teo dia eo indrindratsika zao manatena fiovana sy olona tena afaka manao an'izay fiovana izay zany akinina amin'Andriamanitra moa zay. Raha ny vaovao azy farany avy ao an-dapa dia mbola ao anatin'ny fijerena ireo olona ho tendrena ho mpikambana eo anivon'ny governemanta ny fitondram-panjakana amin'izao araka ny fampafantarana nataony filohan'ny fanavaozana ny Repoblika eto Madagasikara. No mafisina fa mbola tsy misy ihany koa ny vaovao ofisialy momba ny firafitry ny governemanta apetraka andrasana arak'izany ny fivoaram-baovao. Mila diovina ny fitsarana eto amintsika indrindra fa ny fitsarana miady amin'ny kolikoly na ny PAK satria asa fitsarana ho an'ireo tsy mitovy firehana raha ny fomba fiasan'ireo mpitsara tamin'ny fitondrana teo aloha hoy ny solombavam-bahoaka izay voafety tao Vaingan-drano izay nanao ampamoaka momba ny zavatra niainany nandritra ny fitazonana azy tany Amponja. Fotoana ny fanovana zao koa mila jerena zany raha tena amaly ny etaetam-bahoaka hoy Mafitara Silvestre. Germaino Menjanary Taizina no mitatitra ny Antiprim-baovao. Ny ariary ny tsy fisin'ny atao hoe tantandalana nandritra ny fitondrana teo aloha rary ny sy ara-dalàna tanteraka ny fitakiam-bahoaka ny anova rafitra ho an'ny Madagasikara. Pontolo, valifaty politika ary didiko fe lehibe no zava-nisy teto hatramin'izay hoy ny solombavam-bahoaka ny Vangaindrano Mavitara Silvestre izay nanamafy fa nalaina ankery ny tena ny andritra ny fitazonana Amponja azy ary tsy nalala ny toerana namindrana azy raha tsy telo andro taoriny ny famindrana. Rehefa tonga ny alahady ariva nisy andehan'olona maromaro izay tsy fantako hoe iza ireo
nitsofoka tao amin'ny cellule nisy tamin'ny valo teo io, 7 alina. Ny tonga zareo ny teny hoe miaraka aminay anao zao de zao. Aiza ny taratasy hoa? Tsisy taratasy fa zay mibaiko. Zaho za tsy andeha raha tsisy taratasy satria taratasy napiditra ato. Taratasy ihany koa manala ato. Ozy ny teny zao zay mibaiko. Menao tevy io, batao io. Tsy mety amiko zany hoa. Au moins mba misy CE mba anatsika. Ny chef d'établissement tsy teo. Au moins misy adjoint any le CE tokony manatrika satria zavatra délicat zany. Tsisy nanatrika ny responsable nanontaniana chef de poste. Tsisy zavatra fatanay io. Za tsy hetsika eto zay. Tsisy taratasy nangalana na hoe mba hoe au moins mba mifampiresaka hoe andao mba hoe hiafinjary anao noho ny am'izao antony zao. Tonga de bataina forcé tsy fantatra hoe andeha aiza. Heureusement nisy ray aman-dreny ray niaraka tamiko ilola Rasoamaharo. Inona kalma na andao izy andefa tsy maninona io fa zay ataon'ireo zaho za tsy andeha satria firenena mikorotana zao. Oentinareo zay ataonareo évasion any zay tofirinareo maty. Tany tsy milamina. De noho ny amin'ny fampiresana niaraka tamin'io ray aman-dreny io moa de nanaiky ihany ny tenako de nandeha tamin'izay toerana nitondrany zareo tsy fantatra hoe taiza. Ratsy 3 jours après vao nafantatra hoe aty amin'ny fonjany Avaradrano nanasiana. Alarobia zay vao nanao ny taratasy famindrana zareo. Favonimbelon'ny zava-misy ao amin'ny fonja ny tenany. Betsaka ny fanagadrana tsy ara-draviny izay mila tokony hojerena ao amin'ny fonja ho hiatrany ity solombavam-bahoaka. Tsy nisy fitsarana marina teto ary tsy nisy mpitsara mba ny saina sy ny hevitra fa manimba fiainan'olona sy fiainam-pianakaviana ny fomba fiasany ho hiatrany ny fanazavana. De eto koa de misarika n'ireo mpitsara rehetrarehetra zay ny tsara zay tsara jariny. Mino aho fa fantanareo ny tiako ambara ary efa nifampiresaka atsika hoe ianareo dia nisy prêter serment devant Zagnahary, devant n'Andriamanitra. Nefa mbola mini mamadika ny marina ho tsy marina ary maro ny victime anareo. Ataovy ampy re tompoko zay. Ataovy ampy. Andro ny fiovana zao ary mino aho ary manantena am'izao fiovana hoentin'ny rivotry ny Kapisaty zao. Ary mino fa iovatsika de mba nareo amin'ny fitsarana koa aza manao zavatra tsy ara-draviny intsony fa nareo ny andrandray ny firenena ary mijaly ny madinika zay tsy manam-bola, mijaly ny madinika zay tsy mahafantatra nizaniza satria tsisy fitsarana marina intsony ao amin'ny fitsarana io indrindrandrindra paky zay tsy piako eto. Tsy misy fitsarana marina zay atao ao amin'io fitsarana io. Pôle anticorruption. Anatra ho an'ny mpitondra sy ireo izay mbola hitondra ny zavatra nitranga teo aloha ary tokony ola ara-pahamehana ny fanadiovana ny fitsarana eto Madagasikara izay hita tanteraka fa lasa fitsarana ho an'ny olona tsy mitovy firehana ho hiatrany ity solombavam-bahoaka. Rajaivina dia isan'ny ampangana azy ka nampidirana ity solombavam-bahoaka ity tany am-ponja ny filazana fa fanodikodinam-bola tamin'ny Covid-19 izay no amafisina fa dosie ny foronina noho ny foto-kevitra politika tsy nitovy. Mbola mila antanatohatra maro ihany koa vao afaka mamoaka vola avy amin'ny banky iraisam-pirenena saingy izany no antony nampidirana am-ponjany tenany raha ny fanazavana hatrany. Vory maro be ireo vahoaka teo amin'ny 15 ny 13 Mey androany tontolo andro. Feno fanantenana ny rehetra hiatrika ny hoavy vaovao sy ny raharam-pirenena tamin'ny fahazona filoham-panjakana vaovao fanadihadiana eo amin'ny sariny ny aro-tanjona. Tsy azo ekena intsony ny fomba fanao nataony mpitondra teo aloha ho ireo mpanolotsany tanàna izay angadina nanana tamin'ny fandresen'ny tolona. Fotoana norenana Madagasikara vaovao izao. Miady nataontsika dia tsotra hoe hanorina Madagasikara vaovao. Kanizany izy mieritreritra amerina fomba fanao tsy milamina nataon'ireo mpitondra teo tsy miaraka amintsika izany. Maro zao dia bebe sorena hoe nanao fiananana ny filoha dia maray afatra sady izay hoe be dia be amin'ireny olona tonga tao ireny mbola ekipan'le teo aloha. Azafady tsy sevitra tsony io nampiasa an'izy ianao na izy rehefa niaraka tamin'ireo fa valim-bahoaka ianao ka tsotra be le izy tsy mijanontsika tsy Tsy maintsy tafita amin'ny tolona, tsy maintsy tafavoaka amin'izao i Madagasikara ho ny fanazavana.
mitaky asa avy amin'ny rehetra izany. Lasa nararoton'ny sasany le famoahana gadra politika ka na tsy politika ara dia lasa mivoaka koa dia eto zany mbola afatra ny ampitaina hoe hoan'ny HPR manokana fa be dia be reo namany mbola any amponja amin'izao fotoana izao dia manao antsoavo antsika tompon'andraikitra ny amin'ny famoahana azy ireny ary tena hombana manana mihitsy koa ny tenin'ny filoha zay gadra tsy politika ka mivoaka dia averina indray izy aloha satria toy foana ny fikitroana-bavaka amin'ny firenentsika fikitroana-bavaka ny filohantsika sy ireo rehetra ekipa zay ara-iasa aminy fa tsy maintsy tafita ny tolona ary tsy maintsy tafavoaka amin'izao zava-misy ao Madagasikara. Mila ny firaisan-kinany malagasy rehetra ary mitakezaka avy amin'ny tsiraray no ahafana mivoaka amin'izao olana izao hoy ny fanazavana. Misy miteny matsy anaty Facebook any hoe io ary nareo azonareo ny fanjakana maninona mbola tapaka ny jiro sy ny rano tompoko avoray zay hiezaka tsika fa tsika dia tsy teny afaka mbola ny afaka taony 400 mégawatt anatiny 5 taona raha zany dia mametraka ala andao ametsika te akaraka président Mikael na dia teo ary ezaka nataontsika rehetra voatonotolona teo mpiara-mitolona rehetra zany mpianatra misain'izay digrek zay sy ny karazany influenceur ny artiste syndicat dia izy raha anisan'ny tena mba mitolona koa tao anaty zay mafisika teka ho ankapisary tompokilasy tovovavy manarak'izay amafisiko farany dia izao izay teny mianada raha nitarika bidon jaune sy nitondra jirona koa teny amin'ny Sénat tsy nanana heritreritra izahay tompoko ny hanonga-mpanjakana averiko mazava tsara tsy nanana heritreritra izahay ny hanonga-mpanjakana fa asa amin'ny mampanelitsana ny tanàna nitondra ny fitaraina mpolina Antananarivo izahay fa rehefa voasambotra izahay dia naraha maso ara-pitsarana dia nivaoka malagasy misy ny matezitra leo tofoka ny fitondrana rajoelona sy ny firokony dia miara rajoelona totoso izandroana. Tome folona tanteraka tetỳ amin'ny kianja ny 17 andro hoany nandritra ny fankalazana manetriketrika ny fahavitanidingana voalohany amin'ny tolona sy ny nahazona ny filoha-mpanjakana. Ankoatra ireo kabary ny fandimbiasany nafana ny fotoana ny totorebika ny rehetra. Nanao rano lava ny fandraisam-pitenenana teto anisan'ireo nandray anjara mavitrika ny solitena ny be ny tanàna nambarany fa tsy tokony hoafabery ireo rehetra tomponantoka tamin'ny zavantranga teto amin'ny firenena. Betsaka nanao fomba ratsy ilay tariako teto amin'ny kitasy firenena malagasy ity indrindra namolavola ny fanotikidinana ny alabaty nanorana amin'ny Madagasikara ianareo rehetrarehetra zay nandray baiko avy amin'ny fitondra fanjakana natany amin'ny président fokotany natany amin'ny solitenam-panjakana ny chef district ny préfet ny sous-préfet hatrany ambony any hoitanareo ny anarana tsy maintsy ianakonareo. Adisisika ataon'ireo tomponainao manjery amin'izao ny famerenana ireo fahita lavitra ny esorina tsy ao anatin'ny bouquet satellitaire toa ny MBS, ny ABC sy ny Dreamin. Eto dia misy afaka kely ho amin'ny Canal Plus Madagasikara afaka kely ho amin'ny Startops Madagasikara zahay dia nasorona kitsinany tao solonareo ny tele amin'ny fotoanam-panjakana ka eto zao dia miteny avereny ny ABC avereny ny Dreamin amin'ny Startops avereny ny MBS Canal Plus ny ABC any amin'andro zany dia fitafa tapaka ny teknôlôjia io fa vita amin'ny herinaratra. Aoka tsy ho praiministra mpitarika politika fa ho praiministra teknisianina hanao fampandrosoana malaky no apetraka eo ho ny randrana sindikaly androany raha nandray fitenenana. Jereo reo sehatra tsy miakin'ireo fa tsy mandroso zany Madagasikara rehefa tsy jerenareo reo mpantara sehatra tsy miakinareo fa tsy reo nataonareo faroritana fakana vola fotsiny nefa tsy mba jerenareo izy mitaky zay fijerevanareo an'ireo sehatra tsy miakinareo mba hampandrosoantsika malaky ny tena farany satria tsy maintsy misy ihany ny farany mananjandry ho avy ny fananganana ny gouvernement premier ministre sy ny fandehany aoka mba tsy hoe mpitarika politika efa fantatry ny olona nataonareo premier ministre
sona manaky ty mitaky ny anoloana ireo tale jeneraly sy sekretera jeneraly eny anivon'ny ministera mpanjakana rehetra mba hiala sy hiova avokoa ireo olony fitondrana teo aloha hoy kosa ny SSM. projet daholy manomboka eo amin'ny directeur généraux rehetrarehetra ny ministeraly mandalo amin'ny secrétaire généraux satria maniantony araky rentanena teo miala relation fongony ren'oloneny fongony any amin'ny ministera rehetrarehetra any. mitaky etoetsaina sy toe-piana vaovao ny raharam-pirenena nanamafy ny fahavonona niatrika ny dingana faharontony ireo tanora nanome aingy avao hafana miatrika ny ho avy mameratra raha teo ny fandresena azon'ny vahoaka misy araka izany ny fitakiana ataon'izy ireo. Dia misy ny fametrahana ny malagasy sy ny fiandrianam-pirenena ho ambony zavatra rehetra. Faharoa, fanomezana fahefana ny vahoaka avy any fotony amin'ny alalan'ny fifidianana sy fokotany sy fahatelo manaraka an'izay ny fanovana ny lalàna manan-kery rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena ary atao amin'ny teny malagasy ranoray ny fanomezan-danja ny fampianarana sy ny mpampianatra manomboka any amin'ny ambaratonga fototra ka hatreny amin'ny fampianarana ambony toka. Ao anatin'izay ny resaka fotodrafitrasa ny resaka boursampianatra indrindrandrindra fa ianareo mpampianatra sy ny condition anareo dia angatantsika ny anatsarana anazy toka. Manaraka an'izay angatahana ihany koa misy ny fifidianana madio mangarahara sy andraisan'ny rehetra anjara tsy misy endrika fifidianana ny safidim-bahoaka na amin'ny endriny inona na amin'ny endriny manao ahoana. Manaraka an'izay ny fanomezana sehatra ny tanora amin'ny fandraisana anjara amin'ny raharaham-panjakana indrindraindrindra dia ny fanaraha-maso ary ny fanomezana asan'ny tanora zany. Tokony hifampiarahana foana ny fanapahan-kevitra tompoko izany hoe tokony atao consensus foana zany ny fanapahan-kevitra raisina amin'ny fitantanana ny raharaha. Nanao be midina tety ankianja ny 13 May ihany koa androany ireo mpitatitra maro eto andrenivohitra. Hitarainanay foanana dia tena foanana kontra fizindena pasafoto mafisatroka rehetra hoe izy amony asa fa tsy afaka misotona papie procédure ao anatin'ny administration commune iakavina mba hoafekanina amin'ny resaka lisasa averina amin'ny taloha misazy rehetra averina any amin'ny centrale dia tena sasakena averina amin'ny taloha koa ny resaka lisasa atao amin'ny commune urbaine Antananarivo dia tena sasakena. Tsy hanolo tokana ny raharam-pirenena manana didy amin'izany ihany koa ireo olona manana olana amin'ny fianoana ka nitondra ny marary azy ireo ary nandrosotosikevitra ho fampiarina enti ampiroboroboana ny tenin'ny tanana. Rehetra zany dia ny fikambanana vahoaka fikambanana mareny eto Antananarivo dia ireo zavatra ireo zany efa angatahana ireo anaty concentré ampidira anaty lalam-pandrenana tokony teny tanana fa io teny tanana io no ahafahanay mifandray lasa tsy mitovitsika ao anatin'ilay le faharenena zay ho ny pirenena mitondra aminareo any fa raha tafiditra ao anatin'io lalam-pandrenana io teny tanana io mahay teny tanana daholo tsika menakafy dia afaka mifandray tsara tsika menakafy etaentanay satria ny marenina tokoa dia mampiasa ny lalam-pirenena mampiasa ny kody zahay rehefa mitondra moto manana moto tokoko ny marenina afaka mitondra afaka mijery ny masonay misy rétroviseur afaka ampiasainay dia homeo PMI. Taoriana ny fanokafana ny fotoana nisy ny fiaraha-miombom-bavaka ho mariky ny fahavitany tony sy ny fahazoana fandresena tazana tety amin'ny kianjany 13 May avokoa ny izy ka tsy taona rehetra androany. Ankafaliana no niainana ny tontolo andro mahatsiaro afaka tanteraka ny olom-pirenena manoloana ny fandresena miezinezina azon'ny vahoaka malagasy. Raha ny fantatra dia efa mitona any amin'ny kianja ny 13 May ireo tanora sy ireo mpitolona rahampitso hiara hanadio ny kianja.
Mahakasika ny raharam-pirenena izay ihany mbola tsy misy ny fanendrena eny fa na anarana praiminisitra aza mbola tsy nisy hoy ny fanamafisany fiadidin'ny fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara androany. Betsaka amin'ireo mpanao politika no mitaky fifampidiniana amin'ny famitrahana praiminisitra ekeny rehetra. Raha ho an'ireo mpisehatra politika sasany dia tsy tokony isy dia tanany mpitondra teo aloha ny praiminisitra izay apetraka eo fa famadihana ny tolom-bahoaka izany hoy izy ireo. Tati-baovao Germain Omenjanary eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny mbola avatsara. Mazava ny Antony Etsy-bahoaka fa ny fanovana noho izany mila mitandrina ny filoham-panjakana sao ifanipaka amin'ny hevitry ny vahoaka ny fanapahan-kevitra irosony. Tsy ady seza fa mazava ny zava-misy amin'izao satria betsaka amin'ireo izay nitakina ho fahovaina no milaza fa efa niova amin'izao fotoana ka mikendro mafy ny mbola hitantana ny firenena. Tsy fanoliana izany fa raha matsapa-teny izy ireo fa tsy nety ny teo aloha dia efa nametra-pialana fa tsy niandry ny esoriny
hoy ireo mpisehatra politika. Tsy hoe avy teto tany aniran-tany ny présidentsika dia tsy maintsy izay fa mba miady koa izahay hoe firaisan-kina ho an'ny firenentsika mba hairay atsika dia manao tsosokevitra izahay mba ho amin'ny androm-panjakana hafa fa tokony olona avy eto Antananarivo ihany koa no tokony apetrakintsika mba tsy miaramila koa ary fa mba tokony mba ho sivily no apetrakintsika ny amin'izany. Faharoa, mbola be dia be ny aditsika, mbola maro zavatra tiantsika ho takiana dia izingizinay ary ataonay mahitsy ho an'ny rehetra fa mbola betsaka sy mandady any ambadika agny ireo olona zay miala avy ato amin'ny fitondrana dia lasa niovafo androany ka mieritreritra fa madio. Dia miteny zay hoe fanovana no fanarahana eto ary tokony fanovana zay, fanovana toe-tsaina, fanovana rafitra ary fanovana olona koa fa tsy hoe ololatsy no andeha afindratsy, tsy zay fa fanovana io satria hetahetan'ny firenena, hetahetan'ny vahoaka, hetahetan'ny tanora, hetahetantsika rehetrarehetra ny siny zany fanovana eto amin'ny firenena zany. Ho tanteraka tokoa ane izany fanovana zany raha vitatsika ny mampitovy ny fomba fijerintsika sy ny fomba fiasantsika hanarenantsika n'ity firenena ity. Efa niarahandrehetra nahita fa olona vao be tamin'ny fanambakana vahoaka ny fitondrana teo aloha. Noho izany tsy azo everina ny olona efa naloam-bahoaka sy efa niraitsokombakomba tamin'ny famotehana ny fiainam-bahoaka no mbola omena toerana satria mifanipaka amin'ny fitakiam-bahoaka izany ho iatrany ny fanazavana. Ny fitondrana Rajoelina dia namola vola olona hanambaka vahoaka, namola vola olona hanimba ny tolona ka raha olona efa tao anatin'ny fitondrana nanana andraikitra indrindrandrindra teto amin'ny tany sy firenena no tendren'Andriamatoa Andry Rajoelina dia tsy ekenay tanora indrindra izay mpitarika avy eo anivon'ny zanina Y ka zay rehetra mitolona ho zanina Y ihany koa ao ambadimbadika ao dia ampitandreminay satria antaonany maro no nanoheranay ny hitondranay sosokevitray ny amin'ny tokony hanovanany rafitra. Raha tsy aivina dia efa nilaza ny filohan'ny fanavozana ny repoblika fa mbola tsy maintsy misy ny efaka-nkevitra vao irosony izany. Atreto dia mbola tsy misy filazana ofisialy ny amin'ny anaran'ny Prime Ministre tahaka izany ihany koa ny fitsanganany governemanta. Lafim-baovao hafa kosa mahakasika ny sosialy sy ny fambolena sy ny fiompiana no fototry ny fiainan'ny malagasy saingy tsy laharam-pahamehana izany nandritra ny fitondrana teo aloha. Nisy noho izany fanambarana nataon'ireo solitena ny mpitsabo biby manerana ireo faritra 13 androany afatra izay miantefa mivantana amin'ny fitondrana vaovao izay mijoro ankehitriny. Fanadihadiana. Mitaky ny fandraisana ho mpiasam-panjakana karaha mamendrika ary fanavozana satama vétérinaire inspecteur ireo no santuina ny tamin'ireo fitakiny ny mpitsabo biby. Tsy fitarenana fotsiny izany fa antsovony sy fiarovana ny sehatra fototra iankina ny fiainan'ny malagasy dia ny fambolena sy ny fiompiana kitro ifara ny fiainana sy ny toe-karena eto amin'ny firenena nefa mbola tsy ampy fanohanana. Ny vétérinaire no mpiaro voalohany ny fahasalamana ara-biby sy ara-tsakafo miandraikitra ny fanaraha-maso ny hena, ny ronono ary ny vokatra avy amin'ny biby isan-karazany sady miady amin'ny aretina azo avy amin'ny biby hoy ny fanamafisana. Kitro ifarana toe-karena malagasy ny fiompiana ary tompony andraikitra voalohany ny fiarovana fahasalamana vahoaka amin'ny alalan'ny fitsaboana biby ny dokotera vétérinaire saingy natao kilavao. Noho izany angatanay ny anaovana recrutement des vétérinaires fonctionnaires ny anekena ny fanavaozana ny statut des vétérinaires inspecteurs ao anatin'izany ny alignement grille indiciaire catégorie 8 indice 1600 sy ireo karazany indemnité rehetra izay mifanaraka amin'izany. Ny ampiasana ny OPJ élevage, ny amerenana amin'ny dokotera vétérinaire ireo asa mahakasika ny santé publique vétérinaire rehetra, ny amelananay asan-kahalalahana sy misy teritery ara-politika indrindra ireo vétérinaire sanitaire sy ireo vétérinaire privé. Ny ijerena akaiky ireo fotodrafitrasa iasanay toy ny abattoir izay hita fa tsy zarizary kanefa iankina ny fahasalamam-bahoaka. Ny fiompiana sy ny fambolena no andry iorenan'ny firenentsika.
tsy afaka iaina salama sy anana vokatra tsara nefa isika raha tsy omena lanja ny fanohanana ny veterinera hoy ny fanambarany ny fikambanana ireo mpitsabo biby. Dia iny vaovao iny ihany koa tonga kilasy tongovavy no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity sabotsy ity. Ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.